Satria famafoa daholo moa zany resaka politika eto zany fa ohatra raha mandomandimana eto zany zahay momba ny fanjakana zany. Satria maro zany ny zavatra sarafantasy ny vahoaka malagasy. Mahatonga an'izao zavatra ohatran'izao zany le sarafantasika mbola Andry Rajoelina ihany mahatonga zavatra. Sy ny ekipany zay rasirasisaina zany. Afa tsy teny fongo mitsony. Fa mety votafiteny koa rehefa avy teo fa misy ekipany mbola mamafy zavatra eto ihany noho tsy fazakana izay resaka hoe fianasorana tamin'ny fahefana izay. Izy mody manao komalemilemy sahala amin'ny zaboady tratra io zany izy dia mody manerak'olo manambitamby gosadoatra kanefa ny toesainy rasy misy ny toesainy. Raha misy olo mandany vola amin'ny communication dia Andry Rajoelina sy ny ekipakepa rasirasy saina manaky azy. Zakany saina zany hoe nasorana tamin'ilay plasy tiako tena minesika dia zao. Amin'zahay atomba anazy atoa zany variana manao communication zany zahay fa manao communication agnatin'ny resaka Facebook. Facebook sy magnambany an'io zatanjata fa tena mahatakatry ny olona intelligente, ny olona manana ny Android ny mahafantatry ny be da be zany. Tsara le manao an'io fa misy amby kely izy satria ny aina aman-jery sahala amin'izao misy télévision sahala amin'izao zany be mpijery any amin'ny faritra sy any ambanivohitra sy misy mpiheno zany. Dia raha zay zany isan'ny nahazo tombony be da be tamin'izao fitonana zao maro satria maro ny vahoaka malagasy 98% nahazo an'izay tamin'ny fitonana Andry Rajoelina. Dia tokony hitsangana amin'izao zany dia voalohany faharoa koa dia ny député de Madagasikara zay niravany Andry Rajoelina. Niravainy na ny olona anaty fa izy manana majoritaire niravany zay. Dia tokony mba ampôsany zany le député zay niravany. Agnatin'izany zahay zao. Agnatin'izany le Irimarana Manay, agnatin'izay le indépendant, agnatin'izay le Fisakina, agnatin'izay ny fivoy agnatin'izay. Nefa dia migaga zany mbola mahita député namanamana ty amin'ny fivoy zany mbola misy manakina ty fitonana teo. Kanefa izy tsy nahazo sovana tamin'ny fitonana dimatonga Andry Rajoelina teo. Marina fa nitolona izy fa podipotika foana zavatra zay hoe aza mila voasary sika mpana politika eto Madagasikara, indrindra sika jeune. Fa na inona ataosika teto efa niagasingasika zany hoe tolona sika zany tsara fantasika zavatra zay. Fa Andriamatoa Kolonely Mikaely tomboky sy ny namany nagnampy anao nampialanao tamin'ny fahagazany. Dia tokony ataosika zany mpana politika ray dia ny jeune sy ny vahoaka malagasy 95% zay vao niasozainy tamin'ny Andry Rajoelina. Tokony hagnampy anazy amin'ny communication, hagnampy anazy zany amin'ny zavatra rehetra zany na hivavaka aza. Fa sy tokony vesarisika koa zany président hoe anaovasika communication sahala amin'ny hoe manao ramatorazy sika zany. Nasika mpana politika rehefa tsy mahazo place mandeha any aminazy eny dia manana fahavalana azy. Nefa sy dinao fa tiany sy resaka mbo fitonana hoe fitonana tena hoe manafototra hoe tena tsara fa mbola sahala amin'ny hoe karakara teteza mity mandova ny raha nataon'ny Andry Rajoelina teo agnatin'ny 9 taona nge ataosika zao. Fa tsisy fitonana ty tsy atao hoe anao miracle ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Fa tokony concert sika zany tokony hisotra, voalohany tokony hisotra dia zao. Tokony hisotra tokony hanao tamotamo manoriaran'ny Kolonely Mikaely zany ny vahoaka malagasy rehetrarehetra aloha zay voany zay. Dia manaraka ny député manao communication ihany miaro ny fanjakana ty ihany ka aloha mivodivody mandeha gauche à droite mandeha ty zay andana président. Fa sy manao conférence de presse zany hoe miaraka daholo ny député zay pour ny fanjakana ty. Tokony hisangana zany hoe mampiseho hoe bon sy mety raha ataon'ireo ty fa sy moramora manao zavatra. Sy mora nge zany hoe manarina zany zavatra 9 taona zany sy mety Madagasikara zany. Sy mora manao réformation zany. Asika sy fahalalakena ny filoha fanavaozana ihany sy mora io. Asika zany dia raha hoe rehefa sy mahazo place dia nitaraka fahavalo aza manao zany toesana ohatran'izany. Iny nge angatasika ny fondation, angatasika an'izany fanavaozana zany. Nga vitan'ny Petatoko nga io, nga vitan'ny Androany nga io. Zay problème président koa zany mandray mpana politika manontolo rehetrarehetra io zany izy azinao dia vesarin'olo sainy président place foana. Ka anao zany dikanao place ake zany azinao sy agnampy président tena foly. Fa tady vola izy, tady izy raha hohaniny izy dia sahala amin'ny raha koso mampiarahany teo ihany teo. Zay mahatonga araka amin'ny telefôny tafara teo hoe sahala amina hoe manao copie-coller 80% nataony Andry Rajoelina teo zany ataosika amin'ny zona zao. Sy concentré hagnampy ny filoha fanavaozana sika. Tokony sanga sika zay mana problème tamin'ny fotoanandro iny hagnampy an'ity sady mivavaka ny olona ty sika. Fa sy rehefa sy mahazo sesa anao na ny jeune azo manao zany koa. Rehefa sy mahazo sesa dia mora karakara mahay olo koa fatalo fa mandozo anao io. Raha anao tena olona intellectuel olo tena mianatra tokoa anao sy reny comportement atao hoe jeune hoe tanora olo nianatra. Fa koa hoe magname conseil président magnampy président. Ahoana président afany agnampy anao mba hahatratrasika ny fivoresika manontolo
Ahafahantsika sarapetrapetraka ny fanavoasana. Ahafahantsika mijery inona tokony atao, inona tokony amboarina amin'izao situation Madagasikara zao. Zay tokony ataonao, zay tokony atao mpana politika. Fa andeha amin'ny président zany de vesarinao zavatra rasainy maro président, vesarinao zavatra raha président. Ka za manao ansoava misika zay manodidina ny président koa. Aza vesarina amin'ny rasainy masy mitombina président. Filtreo zavatra tenensika amin'ny président satria mizaly ignegnetresiny io tsy na ordinatera. Na ordinatera zavatra mbola misy visy. Sindraky osan'olombelona zay misany hoe ambalako atao fa sy niomana zany hitona zany izy fa hoe noho ny asika fiarinesany, noho ny asika atao mampatanana azy zany natonga ny zoro miaraka amin'ny ekipany. Verivinany ange zany tsy raha fantasinareo e. Efa toa fananandrana ange président Corneille Mikaely io e. Nefa raha n'Andriamantoa Corneille nisy rana Stéphane. Zany fa sinona hoe fitavatandrazana zany. Raha zany izy na osy tetandrazana nga io a, sy nasaky ny risika izy a, nagnampy ny jery zay sy nivoaka nitorona teto amin'ny 13 mai sy tany Ambohijatovo. Risque manazy zany, tsy foranao fe izy, sy manao courage fe izy. Hoe ofa nisotase fahatany izy nonona hoe konokono fandravana ny zadina teto Madagasikara. De mba nasaky nanao ihany izy zany contre ny olo nanao zay teto Madagasikara to de nanao mpimamba, nanao aby. Nasaky ny zoro. Sy maintsy courage fe izy. Ro tao mitadiavany amitsika de zay zavatra tadiavany amitsika. Fa sika de mahita kangasamadorana foana sika. Amiangaby sika le tombokoa mba tokony conscience sika. Tokony conscience sika fa mafy ane zany manavadivatana kely olona io. Tokony mesika courage ny vadiny satria ny vadiny mandeha sasanandro mesika courage ny vadiny magnameo toesera sara. Fa sika zany de farinisika foana mafy ane zavatra natao ireny, mafy reny. Zaho manao ansoavo amitsika koa mpana politika manetreretra. Aza vesarisika zany ny fona ny fanavoasana resaka fitadiavana zay ihany. Satria raha nahay manao toy mpana politika zay manao conseil technique matoa fona fanavoasana io sy mahay maraka maroany satria misy am'regny magnameloana Andriamantoa président nefa olona zay sy lany député, sy lany maire, olo sy mandana place hoe mba hoe olona ongon'olona fitondrana. Raha nahay reo zany mba tokony voatazindreo fitondrana teo taloha. Fa hoana moa zareo sy navotazina fitondrana teo taloha. Nefa anao mazary mahay zavatra amonibony fona fanavoasana. Tanao fona fanavoasana zao n'olo rehetrarehetra. Izy no hitarika asika eto, avelao izy conscient, hay ny tokony ataony. Meo hevitra izy mba sarasara izy Madagasikara ty, mba sy hoe anao sy mahaseza de anao zavatra zay. Magnataka koa président. Tsara ne manendry ambassadera, fa ny ambassadera sika andafy any reny zany. Tena mbola ataosika hoe firongofirongony aby reny zany. Anovaka ambassadera ao ne fitady lalana hoe mba mitondra olo rehefa investiteur baka andafy any ampiasay ty Madagasikara eto. Fa sy hoe ambassadera anao hipetraposiny fotsiny de vola mahoaka. Manjary miasa saina reny anao. De manjary salamy hoe mahay loatra koa ny olo magnodidika anao mpanao conseil anao kanefa mba olo sy ho sagnana fe n'Andriamanitra hametraka anao am'ilay place io. Ilaina le conseil technique, ilaina io. Fa sy atao samy koa henona ny teniny io fa filtrena koa zavatra henona amin'ny teniny io filtrena fa zay voatera miteny avy de manana ny marina.